Faly miarabanao ry mpiainao jaina amin'izao tapany fa enina amin'ny baiboly tantaran'ny fitiavana tantaram-pamonjena izao, ary anio isika dia andinika manokana momba ny apokalipsy toko 17 ny andiny 17. Mialoha izay nefa dia hijery ny tantaran'ny Kaina sy Abela isika. Kaina ny lahy matoa ary Abela no manaraka azy. I Kaina dia mpamboly, i Abela dia mpiompy. Ary rehefa nanao fanatitra izy mirahalahy dia samy nitondra ny fanatiny, i Abela nitondra zanak'ondry ary Kaina nitondra vokatry ny tany. Ny zavatra nitranga dia tsy neken'Andriamanitra ny fanatitra nataon'ny Kaina, eny Abela dia neken'Andriamanitra. Nalahelo Kaina, rehefa naonarin'Andriamanitra izy dia tsy niaino ary ny afara tamin'ny famononany Abela, zany zavatra ny famononany Abela. Nampalahelo izay toe zavatra izay satria vokatry ny fahotana avokoa zany rehetra zany. Ka mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny ifandraisan'izay amin'ny fotoana farany. Ny fotoana farany dia hitantsika fa amin'ny andro farany dia misy toe-javatra anankiray hafa ao amin'ny apokalipsy toko 17 ny andiny 17. Manao famantarana lehibe lay fahavalon'ny fanahy, dia mampidina afo avy any an-danitra izy eo mason'ny olona, ary amin'izany dia mamitaka hoy ny eo amin'ny andiny 17 ny olona izy, mamitaka izay monina ambonin'ny tany. Ao amin'ny tantaran'ny soratra masina, ny fampidinana afo dia fahefan'Andriamanitra manokana. Hatramin'ny farany soratra masina dia Andriamanitra no manana fahefana mandevona ny tany, andevona ireo fahavalon'ny fanahy, ny fahafatesana, ny fiainantsita ary ny fahefana izay mikiomy rehetra, Sodoma sy Gomora. Andriamanitra koa nefa araka izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko 17 andiny 220 dia mampiseho ny afo, mampiasa ny afo ho fanekena, fanehoana fa manaiky ny sorona Andriamanitra. Ary amin'izay atokotany-kevitra zay na amin'izay lala-kevitra zay no isehoany ny fanatitra Kaina sy Abela, ary ny fanatitra nataon'ny Eli rehefa niaiky ny mpaminany ny Bala sy Astarta izy teo tendrombohitra Karmel zany, ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 17. Dia misy fiaikany ao hoe zay Andriamanitra marina ny io mpaminany Eli, dia mampidina ny afo ka andevona ny fanatitra. Nanao ny mpaminany ny Bala sy Astarta, tsy nisy afo nidina. Nanao Eli, nidina ny afo. Zany hoe Andriamanitra marina zany eo. Teo amin'ny Kaina sy Abela dia nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Abela satria zanak'ondry. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao.
indro ilay zanak'ondry voavono hatry ny mbola tsy arikory ny fanorenana zao tontolo zao dia Jesosy Kristy zany no asehon'io zanak'ondry io, ka ny zanak'ondrin'Andriamanitra zany. Fa ny fanatitra ny vokatry ny tany tsy misy rano ny zanak'ondry, tsy misy ny famarinan'ny Kristy, dia zava-poana ihany satria asandr'olombelona. Zay ny zavatra misy. Ny zavatra misy faharoa nefa dia nivoatra ny toe-javatra satria ao amin'ny Apokalipsy 7:10 dia voalaza fa mampidina afo avy any an-danitra ilay mpamitaka, mamitaka, ary dia afaka mampidina afo izy. Avy amin'Andriamanitra ve ny afo? Tsia, sanatria misy fitaka zany eto. Zany hoe efa misy famadian-kevitra tena lalina mihitsy eo amin'ity toe-javatra ity, satria aseho toy ny akasitrahan'Andriamanitra zavatra zay tena fitaka be vava, mahatsiravina, misy fitaka ao. Ka na ny olom-boafidy aza anambarana ny halalina sy ny hamafin'ilay fitaka de ho fitahana raha mety, raha azo atao. Raha azo atao, na ny olom-boafidy aza de ho voafitaka amin'izany zavatra mahatsiravina izany. Koa mila fiomanana sy vavaka manokana isika eo anatrehan'izany toe-javatra izany satria handalo izany fotoana izany ny vahoakan'Andriamanitra, handalo izany fotoana izany izao tontolo izao, ampidina afo avy any an-danitra eo mason'ny olona lay fahavalon'ny fanahy, lay mpamitaka. Eritrereto hoe zany ny toe-javatra nisy tao Karmela dia ahoana re? Tsy navelan'Andriamanitra nisy. Fa ankehitriny de misy zavatra, toe-javatra mampatahotra ary ampitandrema ny bokin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy, fanambarana ny amin'ny fitaka be vava zay ataon'ilay fahavalon'ny fanahy. Koa hiara hivavaka tsika hangataka amin'Andriamanitra mba homeny saina mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, aroarovany fanahin'ny masina. Hiara hivavaka tsika. Ray be fitiavana sy tsara indrindra any an-danitro, mitalao aminao izay arovy amin'ny zava-poana sy ny lainga ny fanahinay, ary ny fanahinao masina nay ny tantana anay ny anaran'i Jesosy. Amen.